fa ivadika kely anatin'ny vaovao hafa isika iverina anatin'ny akony sitoyan'ny zavanisy ny tranga teny anosy kely sy ny sabotsy lasa teo isan'ireo ny aramboina moa ny fianakavian'ny Kevin ilay tovolahy kely maty nandritran'izay fipoahan'ny grenady izay ary isan'izany tsy ny Zokin I Kevin izay nahiditra ary mbola tsaboina eny anivon'ny hopitaly HJRA amin'izao fotoana izao raha ny fantatra moa dia efa miamatsaro teny izy amin'izao fotoana izao. Araky ny nambaran'ireo fianakavian'ilay tovolahy kely izay namony eny nandritra ny fipoahan'ny grenady tetsy anosy ny asabotsy lasa teo dia efa mahatsiaro tena ireo zokin'ilay tovolahy kely namony eny. Mbola ao amin'ny toeram-pitsaboina trano moa ireo mianadahy zokiny ary nambaran'ireo fianakaviana fa tsy tokony misy ahina ny momba azy ireo ary efa afaka vangina izy menadahy. Ny olana dia ireo ray aman-dreny izay tsy afaka miatrika ny fikarakarana ireo zanany rehefa miverina avy eny amin'ny hopitaly noho ny tsy fahampiana. Mbola ao anatin'ny fikarakarana ihany moa zany ny ray aman-dreny sy ny fianakaviana amin'izao raharaha mahazo anay zao dia mbola ao amin'ny hopitaly izy menadahy kely amin'izao mbola samy tsaboina daholo. Samy le anankiray le vavy kely moa zany efa mba misy jerevana ihany zany fa tsy dia tena ohatran'le teo aloha. Le baikely moa zany mbola ao andalana tena hoe tena mitsabo anazy tena tanteraka mihitsy ny aloha ny dokotera fa izy zany mba matsiaro tena ihany izany fa tsy dia tena mbola hoe matsiaro be fa mbola eo ihany zany kely fotsiny zany fa mbola mivavaka amin'Andriamanitra zany zay mba sitrana anazy ho somatsara mahitsiny amin'izao fa reny toejarana azo anay ireo moa zany dia efa hitanay hoe zavatra tena grave teo amin'ny fianakaviana mahitsiny ary tena navesatra amin'ny fianakaviana mahitsiny reny ary tena nangidy mahitsiny fa dia efa tena ngamba tena ny eo ambony sy ny rehetrarehetra mba mety mba nijery amin'ireny ihany fa tsy dia tena hoe tsy nijery amin'ireny ary mba handinika ry zareo aloha hoe mba ahoana ny tokony atao amin'ireo izy dimy mianakakely ireo fa tena potika na ny fiainan'ny zareo arany. Mbola tsy nanome fepitona ny mahakasika ny fivoahan'ireo ankizy eny amin'ny hopitaly moa ireo mpitsabo ary nilaza ihany koa ireo fianakaviany fa mety mbola hisy ny fitiliana manokana izay tsy maintsy mbola tokony atao amin'ireo zaza. Mbola mirosatra ihany koa moa ny fanadihadiana mahakasika ireo nahavandozy tamin'ny HJRA iny.